mialavantsika rehetra teny fohifohy kely fotsiny no entina eto androany a fanazavana tsotsotra kely fotsiny a momba n'ilay hoe romana toko fafito a arakaraky ny fangatantsika maro misy le madama avy any Ameritsy atosika moa zay mazoto dia mazoto mihitsy izy mangataka tenin'Andriamanitra dia mena foana ihany koa izy a romana toko fafito zany no somary tondrana kely teny eto amin'izao fotoana izao hoe ahoana izy io satria io zany misy nangataka hoe mba afaka azavaina kely ve le romana toko fafito dia azavaiko kely fotsiny le izy a ho antsika efa teny moa za tamin'iny hoe vakio hatramin'ny hatramin'ny farany ary le izy mialohan'ny anazavako azy dia efa namaly moana le efa nivakiana hatramin'ny farany le romana toko fafito fa misy teny hoe maizina aminay le fanazavanao sy tena tsy azonay sy ny sisa satria tena sarotra aloha le izy izay le tenin'Andriamanitra hoe i Paoly sika dia manoratra teny saropakarina aholan'ny olona kely fahalalana ka mahatonga fahavelizana ho an'ny tsy miolona tsara satria sarotra le teny Paoly indrindra ho amin'ity boky romana ity dia izay no hitondrana fanazavana eto azavay kely tsotsotra fotsiny le izy satria efa namaky hatramin'ny farantsika io romana toko fafito io a dia tahaka an'izao izy io resaka lalàna didy ota fahafatesana sy ny sisa zay le zavatra hitantsika eo rehefa mamaky an'le izy tsika dia mifamaofao be zany le fandraisantsika le izy dia izao mifipesaka izy io fitiniko le fanazavana fa ao aorianan'izay dia afaka hazavaina tsara mazava tsara mihitsy le izy i Paoly a nataony fanoharana mihitsy ny tena ny teto a rehefa nilaza an'le izy a dia izany hoe ho an'ny olombelona zany izy ity hoe rehefa mbola tsy mahalala n'le lalàna ny olona anankiray a dia mpanota izy manota izy fa izy tsy mahafantatra hoe mpanota satria tsy ao le lalàna izay mampahafantatra anazy a ny fahotana ohatra zany hoe za zany zao a mangalatra dia za tsy mahafantatra hoe fahotana anie le mangalatra satria tsy misy lalàna ny teny anahy hoe aza mangalatra dia tsy fantako hoe fahotana le mangalatra dia ohatrany hoe veloko ho azy fotsiny tsy manan-dalàna eny aho zany a velona ho azy hoe mpanota eny aho zany a fa tsy manana lalàna tenin'Andriamanitra raha ny teny ny olona tsy manana lalàna ohatsy izy a dia very tsy manana lalàna romana Diôdozy ihany teny an'izay ohatra zany izay zavatra izay hoe manota le olona fa izy tsy mahafantatra hoe manota izy mpanota le olona fa izy tsy mahafantatra hoe mpanota izy satria ny olona nitorotoronina tamin'ny ota raha mamaky ny asa any amin'ny salamo antsika dia mahita an'izay tenin'Andriamanitra izay ny salamo any hoe nitorotoronina tamin'ny ota andreniko niteraka anazy mpanota tsika na dia itsika izay nitoronina tamin'ny ota ary dia mpanota tsika fa itsika tsy mahalala hoe manota tsika manao hoe mangalatra sy ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika rehetrarehetra ratsy ataontsika eny zany dia tsy fantatsika ratsy eo ny lalàna dia izay natonga hoe mba hatonga atsika ho afaka amin'le fahotana ho afaka amin'ny mampanota atsika io a dia tsy maintsy hampahafantarina atsika aloha le lalàna zany hoe za zany zao mpanota manao fahotana rehetrarehetra dia za tsy mahafantatra hoe mpanota dia ahoana ary ny hatonga na ho afaka amin'ny fahotako io dia dikan'izay amenanahako le lalàna dia hampahafantarina anahy le lalàna dia rehefa fantako le lalàna dia miala amin'le lalàna ako a miezaka miala amin'le izy a miezaka mitandrina le lalàna dia tsy manota tsony a dia nefa ny izy Paoly arakaraky ny nanomezana nalalako an'le lalàna indray izy Paoly a no voamaika netsehany le lalàna le ota tato anatiko zany hoe za zany efa mpangalatra foana ohatra efa mpangalatra foana hatramin'izay fa za tsy nahafantatra hoe mpangalatra manota fa rehefa nitenen'le lalàna amin'izay za hoe aza mangalatra dia voamaika arakaraky ny nandrenesako an'le hoe aza mangalatra ohatra ny misy lalàna indray a manesika na angalatra zay dikan'le tenin'ny Paoly hoe arakaraky ny nandrenesako an'le lalàna voamaika etsehany misy lalàna manetsika ato anaty inona raha le lalàna manetsika anazy ao anatiny hoe dia le lalàna ota le fahotana zany a no voamaika arakaraky ny nandrenesany an'le lalàna dia voamaika mietsika le ota atao anatiny hoe mangalatra akanjony dia lasa ohatrany hoe voamaika izy manota dia voamaika izy matin'le fahotana satria teo izy voanafantatra hoe ay ve za tia ka maty rehefa nalala n'le lalàna
fa tamin'izy tsy nalala dia oloko azy teny nefany tsy afaka amin'io fahotana io izy raha tsy ampahafantarina anazy aloha le lalàna mba ezahany mialana izy dia rehefa tena tsy afaka ozy izy Paoly dia amin'ireo manatoko fafito izy manko any amin'ny teny farany any misainta ao anatin'ny misainta malahelo zany izy hoe izy raha zany ny anafaka amin'le lalàna dia rehefa tena tsy afaka amin'le ota dia rehefa tsy afaka amin'le ota izy Paoly dia novonoina le tena ny ota novonoina tamin'iny novonoina tamin'ny batisa tamin'ny niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa dia natsangana amin'izay le tena vaovao ilay tena vaovao tsy misy ota dia tsy nifehezin'le lalàna ntsony izy satria tamin'ny voaloha izy le lalàna zany no miteny aminazy hoe aza mangalatsa dia iny le lalàna miteny azy aza mangalatsy iny nefa vao mainka misy lalàna ny ota mampirisika anazy hoe mangalaraka anjony dia izay natonga hoe novonoina lay ota le tena ny ota tia no novonoina tamin'ny batisa niara-maty tamin'ny Kristy dia natsangana ho amin'ny fiainam-baovao amin'ny finoana vakio tsara kely ireo manatoko fafito izay ny dikan'io hoe novonoina le tena ny ota maty le tena ny ota dia nitsangana tamin'ny finoantsika niara-maty tamin'ny batisa tamin'ny Jesosy izy dia nitsangana tamin'ny finoantsika rehefa avy eo dia rehefa nitsangana tamin'ny finoantsika dia tsy nifehezin'le lalàna ntsontsika hoe le lalàna hoe aza mankalatra sy ny sisa le lalàna Mosesy moa zany sy ny didy folo fa tiana lazaina amin'io tsy le lalàna na le didy folo eny amin'ny vato fisaka sy amin'ny soratra ntsony no mibaiko atsika sy mifehy atsika le aza mankalatra aza manompo sampy aza mitsangatsanga sany tsy le ntsony no mibaiko atsika fa le finoana an Jesosy lasa fiainam-baovao ao anatintsika dia nahatonga atsika tsy fehezin'ny lalàna ntsony fa mandeha amin'ny finoana dia mahatateraka mandeha ho azy araka le sitrapon'Andriamanitra tsika ka inona moa le sitrapon'Andriamanitra le hitandramantsika n'le lalàna zay ny fanazavana kely momba n'ireo manatoko fahafito io hoe zavatra fohy kely ohatran'izay zany le izy hoe taloha ianao dia fehezin'ny lalàna taloha ianao tsy manana lalàna dia tsy mahalala hoe mpanota dia nampahafantarina anao mba ho asorina aminao le mahampanota anao dia nampahafantarina anao aloha le lalàna dia rehefa nampahafantarina an'ilay le lalàna arakaraka ny nahalalànao an'le lalàna dia vao mainka netseha'le lalàn'ny ota ianao satria misy lalàn'ny ota ao anatin'ny tenanao amin'ny mampanota anao dia netsehany ianao dia arakaraka ny nahalalànao an'le lalàna vao mainka ianao nandika an'le lalàna dia rehefa avy eo nampidirina natao anatin'ny finoana ianao dia ilay finoana amin'izay no mitondra anao andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra inona le sitrapon'Andriamanitra le tanemanao an'le lalàna le adananao araka ny lalàna dia izay le hoe tsy ambanin'ny lalàna fa ambany fahasoavana ny ambanin'ny lalàna zany dia le fehezin'le lalàna le hoe aza mankalatra aza mitsangatsanga aza manopy samy nefa arakaraka ny andrenesanao an'iny dia vao mainka ianao ohatrany hoe le lalàn'ny otandrainta ny mampirisika anao mankalatra vao mainka ianao mankalatra sy manopy samy sy mitsangatsanga sy ny sisa rehetrarehetra dia rehefa avy eo rehefa tonga le fahasoavana satria nandray an'i Jesosy tompo ianao dia maty le tenan'ny ota tamin'ny alalan'ny batisa dia natsangana tamin'ny finoana ianao dia iny le fahasoavana dia rehefa tonga le fahasoavana dia le fahasoavana amin'izay nanoratra n'le lalàna tao anatin'ny fonao tsy amin'ny soratra teny amin'ny boky ntsony tsy amin'ny soratra tamin'ny ranomainty ntsony fa le fahasoavana nanoratra n'le lalàna tao anatin'ny fonao raha mamaky ny teny afaka meky daholo tenin'Andriamanitra momba n'izay rehetrarehetra izay dia raisinao le teny dia vakianao zay teny rehetrarehetra izay rehefa avy eo no misy teny be lehibe izy afaka manazava n'izay zavatra izay fa izay zany io ny tenin'Andriamanitra io rehefa tena nalahelo ao izy Paoly hoe tena iza zany ny anafaka amin'ity ota ty fa tena hoe tiako le lalàna ao izy sady masina ny tsara le lalàna ao izy dia ahoana zany ny afaka amin'le ota dia nampidirina le fahasoavana le finoana rehefa dia novonoina le tenan'ny ota tao anatinao tamin'ny batisa dia nivelomina natsangana tamin'ny finoana ianao dia iny le fahasoavana hoe tsy ambanin'ny lalàna fa ambany fahasoavana fa tsy hoe tsy ambanin'ny lalàna tsika dia hoe adikany zany ny lalàna dia io ihany raha mamaky any izy hoe andiha lalàna ve tsika satria tsy ambanin'ny lalàna tsika fa ambany fahasoavana dia anota ary ve tsika dia tsy aosy izy andravany lalàna raha ve finoana tsy mandrava aosy izy fa mampiorina zay zavatra izay ilay natonga an'i Jesosy ny tenina na hoe
Niteny Jesosy tamin'izay ozy Jesosy any fatsonge dia iletsika kely teny Jesosy tamin'izay fotoana izay ohatra hoe niteny zao Jesosy any amin'ny Jaona ny filazantsara ny Jaona 13 ihany zao Jesosy niteny Jaona 13:34 hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo ohatra hoe any amin'ny Jaona 15:12 ihany sy ny 17 any hoe izao didiko dia mba hifankatiavanareo hoe niady hoe tonga zany za hitondra didy vaovao sy izy Jesosy ka le didy vaovao entin'i Jesosy io no ahatonga antsika hifankatia ka inona le fifankatiavana ke dia le lalàna ny antony didy dia fitiavana osy izy Timoty any amin'ny Timoty osy izy Paul any amin'ny epistily Timoty toko voalohany andiny voalohany samy fadimy rehetrarehetra mamakytsika ny antony didy dia fitiavana fotsy mihitsy hoe io didy io nke ka fitiavana ke ny antony didy io le didy folo le didy anankifolo nytenenina tamin'ny Mosesy teneny Mosesy tamin'ny zanaka Israely dia avy any amin'ny Jehova le nisoratana tamin'ny vato fisaka iny didy folo iny moa dia famitinana ny lalàn'ny Mosesy iny lalàn'ny Mosesy dia tsy inona fa le lalàna marobe nitsato mahery nisany no fitinina tamin'ny didy anankifolo dia io didy io ny antony io dia fitiavana osy izy any amin'ny Timoty hoe ny antony didy dia fitiavana ka i Jesosy koa ala mbola niteny an'io mbola nanamafy an'io Jesosy satria raha zavaintsika kely ny antony didy dia fitiavana io didy folo rehetrarehetra ohatra hoe le aza mangalatsa dikan'iny aza mangalatsa iny ke dia fitiavana ahatonga anao hifankatia ahatonga anao hanana fitiavana ny namanao sy ny lalànao sy ny olombelona takanao dia tsy mangalatsa ny zavatra any ianao fa hoe tsy mety tanteraky le olona le izy tamin'izany fotoana izany satria tsy miaro finoana satria ndeha maizina ny tao anaty zay le nalàna ny maizina sy izy dia nampidirina ny mazava zay le izy nasorona le fahamaizinana tao anatin'le inona le fahamaizinana tao anatin'le didy dia le lalàna ota satria iny lalàna iny dia mbola andevony ota le olona raha mbola andevony ota le olona dia tsy afaka ahatanteraka n'le lalàna iny raha tsy asorona mihitsy aloha le otana nandevo azy dia izany hoe nalevona aloha ny tenany dia natsangana tamin'ny fahavaozam-panahy izy rehefa avy eo idirantsika laza zay aorianao fa zakan'izay zany fanazavana kely an'io tsotsotra an'io romana io raha tsy hoe nazabaintsika kely misy moa le olona miteny zany manao hoe didy hoe Jesosy ahoana zany le teny Jesosy hoe didy vaovao no omeko anareo any hoe tsy lalàna itsy non niteny Jesosy hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavana zany hoe le didy vaovao omeny Jesosy zany dia ahatonga antsika ho tanteraka amin'le fifankatiavana inona raha le didy vaovao nomeny Jesosy filazantsara amin'ny Jaona ny teny an'iny Jaona nanoratsa an'iny fa le didy vaovao io dia hitantsika ihany izy any amin'ny epistiliny Jaona any amin'ny Jaona voaloha toko faharoa any amin'ny epistiliny Jaona voaloha toko faharoa any izy dia manazava tsara hoe io didy vaovao io sy izy dia le didy ela efa renareo ihany io sy izy fa niala ny maizina dia niny tsy masafa zany hoe le didy le efa le lalàna le didy folo nomena tany amin'ny testamenta taloha iny ihany io didy io sy izy fa ny mahadidy vaovao anazy fotsiny raha mamaky an'iny epistiliny Jaona voaloha toko faharoa intsika hoe didy ela ihany io sy izy toko faharoa 5 tsy didy vaovao no omena anareo sy izy fa le didy ela efa entinareo hatramin'izay iny ihany fa mahadidy vaovao anazy fotsiny sy izy ozy Jaona any amin'ny epistily dia le izy hoe niala le maizina dia niditra ny mazava zay zany mahatonga le izy hoe didy vaovao zany rehefa tena hoe azavaina zany le izy fa tsy hoe le didy hoe lasa natsorona hoe ny lasa misy didy folo hafa ndray tsisy didy folo hafa fa zay no antony tenin'Andriamanitra iny ohatra fotsiny zao hoe tenin'Andriamanitra be lehibe ny tenin'Andriamanitra zany ohatra hoe meko daholo tenin'Andriamanitra manazava n'izany rehetrarehetra zany Jesosy zao teny any amin'ny Matthieu 5:17 any izy ny teniny aza ataonareo fa tonga ny lavalalàna tsy tonga ny lava fa anatanteraka an'le lalàna ny antony nahatongavany Jesosy fa tsy handrava n'le lalàna voalohany izy anatanteraka le lalàna le lalam-pisoronana tamin'izany fotoana iny hoe lasa izy ny sorona tamin'izay fotoana izay dia vita le fisoronana fa le hoe anatanteraka n'inona ny tiany tenenina n'izy tsy handrava n'le lalàna aza mangalatra izy fa anatanteraka n'iny ao anatin'ny fonao satria rehefa mandray Jesosy ianao dia le lalàna soratana tamin'ny boky tamin'ny ranomaity
nysoratana tamin'ny vady fisaka iny lasa tsy ny ilaina ntsony iny fa ho tanteraka iny satria hosoratana ao anatin'ny fonao iny dia lasa mandeha araka le lalàna ianao mamaka ny tenin'andriamanitra any antsika dia mahita n'izany any antsika tsy tamin'ny vady fisaka ntsony tsisy le izy taloha izy hoe nomena tamin'ny vady fisaka nysoratana tamin'ny vady fisaka fa rehefa tetehariana amin'izay le izy dia any kolitianina faharoa toko fahatelo any izy manazava an'izay hoe tsy vakio nge kolitianina faharoa toko fahatelo toko fahatelo vakio manomboka amin'ny andiny voaloha hatramin'ny fahatelo fahaefatra sy ny sisa eo dia manazava tsara mihitsy izy hoe taloha le izy hoe tsy hoe nareo sisa asio ny pistily izay entinay tsy nisoratana tamin'ny vady fisaka fa nisoratana ao anatin'ny nisoratana ao anatin'ny fo dia inona nantatana azy mifanan'andriamanitra velona izay zany mifanazavana tsotsotra kely no entina momba niny iny romana sety iny fa ho azavaintsika tsara izy manaraka noentina fanazavana be dia be dia tonga tenin'andriamanitra maro be mihitsy tokony sy andiny be dia be tsika mahakasika an'izay rehetrarehetra